nanomboka ny iray volany fampielezan-kevitra samy nanana ny fomba ny santaran'izany ireo kandidaty eto an-drenivohitra. Ny tsy fahatomombanany taratasy fangatahana no antony tsy mbola namoahany ACM malalana idiran'ireo angidim-by ana kandidat eto Madagasikara. Nafana kosa ny tontolon'ny fanatanjahantena tao Tomasina nandritra ilay hetsika tamaka amin'ny dolo santionana amin'ireo vaovao izay ho aroso aminao ireo.